araka ny antsoavo nataoreo ray aman-dreny avy amin'ny faritra sy faritany rehetra eto Madagasikara. Ray aman-dreny mahatsapa ny alalin'ny fantrana sy ny fampahantrana ny sesy hatramin'izao araka ny teny sy afatra voaray avy amin'ny olo-pirenena malagasy maro. Afatra ny vohitra teto amin'ny fivoriam-be natao teto Ambohimanarina teto Antananarivo ny zoma 10 oktobra 2024. Rehefa naravona reo afatra avy ireo faritany eniny eto Madagasikara dia toy izao ny fanambarana maneho ny fenkevitra. Voalohany, ankatoavina ary tanterahana ny fivoriam-be iantsoana ny olo-pirenena malagasy rehetra zay atao ao fianarantsoa ny 14 oktobra 2024. Faharoa, amin'ny dato ihany koa no ambary ho reni-tany ren-danitra ary ho reny ny olo-pirenena malagasy rehetra eto an-tanindrazana na ireo malagasy mielipatrana manerana an'izao tontolo izao, fa atomboka ny fanorenana ifotony eto Madagasikara ka iantsona ny firaisakina ny malagasy rehetra. Fatelo, atsangana ny fanjakana gasy miaraka amin'izay endrim-pitondrana sy endrim-pitantanana ara-tsosialy ary indrindra ara-toekarena takiny ny tombotsoa pirenena sy ny fiarovana ny tanindrazana. Faefatra, dinina avy hatrany zay endrim-panabeazana sy endrim-pampianarana ary fiofanana rehetra hanomanana reo taranaka malagasy, hanomanana azy ireo amin'ny adidy sy andraikitra miandry azy, satria ho azy ireo no nandraisana zao fanapa-kevitra etitra sy tsy mipoly izao. Fadimy, ajoro avy hatrany zay rafitra takiny zao fanapa-kevitra izao miaraka amin'izay dinam-pirenena ajoro ho rafitra sy lalam-panorenana tena miainga sy mitsimbina ary miaro ny etaeta iombona ny vahoaka malagasy. Faenina, noho izany dia atao izay tsy isiny io fifidianana sadasada mifono fitaka sy osoka io ka hanetanana ny anao manjery rehetra eto Madagasikara sy ireo tambazotra ara-tsosialy rehetra afaka mivoy izao fanapa-kevitra izao, satria ainty ary iankina ny hoavy iombonana rehetra. Hatramin'ny elo nefa nisy malagasy mitsipaka ny lalam-panorenana tsy mitsinjo afa-tsy ny tombotsoa ny firenen-kafa na vondron'olombitsy ka izay rafi-pitantanana mitsinjo ny tombotsoa pirenena no ajoro. Hita miariary fa tsy milamina ny tany, tsy milamina ny tanàna rehetra, mioromoro ny tantsaha, mpamboly sy mpamokatra ary vaky taraina, satria maro ny malagasy esorina amin'ny tany fivelomany nefa hoy ny malagasy rehetra hoe masina amitsika ny tanindrazana. Tsy maintsy mirahina ny vahoaka malagasy iray tanjony amin'ny fampijoroana ny fitondrana gasy ahafahany malagasy manjaka amin'ny arena efa fonjana aro azy sy ny taranana. Voalohany indrindra aloha misaotra ny Andriamatofo zay intérim ny filaza azy nanao an'igny fampitandrenana igny satria tokony andraikitra tokoa izy eto amin'ny firenena zany ka zoany raha misy fatany sy tsapany fa manoatohany ny fiandrianany firenena dia adidy zany andraikitra zany ka tsy maintsy raisina ary marina zany. Fa izay kosa dia mba teteny ny ahivitray fa zahay dia mahita fa ny fitandremanay mihitsy no mbola mahatonga ny firenentsika tahak'izao ary misaotra azy nanamafy ny fampitandremana zahay efa mitandrina ary tena mitandrina tokoa
fa raha tsy nisy fitandremana de tsotran'izao ty fireneny ty efa lasa mbongadiny efa tsy tompo-tandrazana isiky raha tsy nisy mitandrina ity fireneny ty mitandrina n'ity firenena ty mihitsy zahay ary misaotra fa na de tsy miteny ary ny filoha dia mitandrina zay ary ho tandremanay tokoa araka ny tenin'andriamanitra ho tandremanay tokoa toy ny anak'Andriamaso ity firenena ty ho tandremanay de aza matahotra Andriamanitra filoha fa hitandrina zay ary ho tandremanay ty firenena ty ho anareo zay tsy hitandrina moa asakasakanareo zay fa zahay de hitandrina satria misy mampitandrina de hitandrina zahay tsotra to mety misy ifandraisana amin'ny vovonandroany ray aman-dreny ara-drazana ve ty mouvement ray ity sa manana satria tazana tamin'ny atao hoe fankalazana ny taom-baovao iraisana tamin'ny fianarantsoa no misy ny famoahana azy ty marina zany andro iray ny voahan'ny fanjakana gasy sy ny vovona ny fikamaram-be ara-drazana tany fianarantsoa na dia tsy mitovy ary ny fotoana anatongavana de andro iray toerana iray samby tao fianarantsoa ny fikambana be ara-drazana de nanome ny heviny izy mikasika andraram-pirenena hoe tandomindozany firenena amty resaka fifidianana ity so de tena doza ny fanjakana gasy ndray de mahita fa hoe tsy mety mihitsy ny anaovana fifidianana mialoha am'izao fotoana zao aloha alamina aloha ny firenena miresakitsika zay ny foto-kevitry ny fanjakana gasy alamina le firenena de miresakitsika fa misy olona tsy miaino tsy de ino izy am'tiany moinona gasy tsy inona de miteheno aniza fa zahay kosa de miteny mba manekere nareo ny ACC manekeny nareo tomponantoka ny gouvernemanta manekeny nareo ny tomponantoka ny CENI manekeny nareo tomponantoka zay vokatra teraky nyty fifidianany ty ekeo-nareo fa hoe avy aminareo nahatonga anio fa raha zay anareo kosa tsy manaiky tsy mety de isy fatifatolo fatany ve ohatrany tamin'ny 21 avril lasa teo tsisy tomponantoka tsisy tomponantoka maty ny olona izy ny tomponandraikitra izy ny tomponantoka tam'ireny tsisy milaza hoe zaho na filoha-pirenena na filoha-mpanjakana na gouvernemanta na iza tsy tomponantoka amin'ny raha latsaky eto Madagasikara de ho fatifatitakan zany me ny gasy izay mitandremanay zany zao hatram'izay nareo zany mijana tamin'le hoe foto-kevitra tsangakevitra hoe tsy tokony irosona ny fifidianana tsy tokony efa fotoanan'ny action ve am'izao fa tsy fotoanan'ny fampitandremana sy fiatsoana tompony andraikitra tsony fa tsy tokony hoe rehefa tsy andraindraikitra ve ny tsirairay tsy tokony andraindraikitra ve nareo ny fandraisana andraikitra moa de fa mazava fa any amin'ny 14